Androany iraika amby roapolo ny volana febroary dia natao hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny beazana na ny teny reny. Ny loha hevitra noraisina tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hoe ny teny malagasy, teny reny, teny beazana hiatrehana ny fanatontoloana. Ho an'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy ny FIMPIMA zany dia samy mikarakara hetsika ny isan-tsampana manerana ny nosy hetsika izay amin'ny fanandrify amin'ity andron'ny iraika amby roapolo ny volana febroary ity avokoa no nikarakaray. Eo anivon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy misy moa eo anivon'ny folobe ny faritany ny sampana. Ity momba ny teny reny teny beazana ity zany dia natao eny anivon'ny sampana. Anisan'izany zao ohatra raha ilaza ny eto Antananarivo ny alahady zao ao amin'ny sampana Ambohitrimanjaka, ao amin'ny lapan'ny tanàna commune Ambohitrimanjaka dia misy ireo atao hoe fifaninanana fanontaniana akingan-tsaina mahakasika izay teny malagasy sy ny ohabolana izay. Ho an'ny faritany Toamasina zao ohatra ao tampon-tanànan'ny Toamasina ivondronan'ireo sampana 12 eo anivony dia misy ihany koa ny hetsika lehibe ho tontosaina amin'ny sabotsy zao amin'izany fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny teny reny izany ka samy manao izay vitany zany araka ny nambarako teo hoe io tsy ety anivon'ny foibe ihany fa ho an'ny FIMPIMA zany dia ny anivon'ny sampana mihitsy manatanteraka izay fankalazana izay fa anteriko hoe ho antsika rehetra kosa dia atomboka eo anivon'ny tokantrano, fianakaviana, fiarahamonina ary ny toerana rehetra misy atsika ary tsy ity andro anio ity ihany fa tena hoe mba amin'ny fiainantsika rehetra dia eritreretantsika hankalazantsika izay hoe teny reny teny beazana izay araka ny nambarany dia ny hoe raha very ny teny malagasy dia very miaraka amin'izay koa ny kolontsaina ao aminy. Raha iresaka ohatra iray zao ny teny hoe ray aman-dreny marina ny hoe eo ny dada, eo ny neny, eo ny papa, mama fa le ray aman-dreny mihitsy. Ray aman-dreny zany zao amintsika tena misy hevitra hafa mihitsy fonosany. Ray aman-dreny na dia tsy ray aman-dreny miteraka aza fa mety eo ny hoe ray aman-dreny mpanabe, ray aman-dreny eo amin'ny andraikitra maro samihafa ka raha very zao izay teny ray izay dia izy izay kolontsaina momba ny hoe ray aman-dreny izay.